faly miarabanareo rehetra zany zay fianakaviana Ramarojaona sitraka ny vadiko dia reto ny zanako fito, 12 taona ny zokony indrindra ny mira, dia avy eo tsika, dia avy eo Anjara, Anja, Fanilo, Tahina, dia Enjo 3 taona, Nizy ny farany. Dia ndreto zany izay mivady Erika sitraka Fanentanana ny tanora izay miroso amin'ny resaka tokantrano hoe mba hanamasina ny tokantrano. Tena zavatra niainanay zany efa niaina taminatin'ny taona vitsivitsy zay eny atao hoe maromaro mihitsy tao anatin'ny tokantrano tsy voasina zany zahay, satria raha nivady zay dia tena mbola kely, za 9 taona, Erika 9 taona. Dia natao lahara-pamenana moa rehefa ohatr'ireny satria malagasy ny tena dia hoe tsy maintsy atao vodiondry mangata fanambadiana dia natao zany. Dia teo koa natao ny soratra satria betsaka ireo taratasy ara-panjakana mila atao rehefa mivady dia natao ny soratra. Dia tena laharana fahatelo zany ny religiozy, ary nisy koa moa nisakana teo aminay mbola tsy nafahanay nanao an'izany satria ny fandriana dia hoe niara nanao an'izany mariazy zany Neritreretina zany hoe important le izy dia ny hoe miandry mba ho eo daholo ny fianakaviana rehetra vao atao. Dia tena niaina tao anatin'izany tokantrano masy zay zany 5 taona, dia tena hitanay tokoa ny différence dia anao Erika nianazany. Zay tena andrisianay zany hoe matetika ataon'ny olona farany foana ny resaka fakamasinana ny mariazy any am-piangonana, kanefa ny tena tokony tena izy fa tokony satria tsika katolika kristiana dia tokony fakamasinana ny tokantrano eo loan'Andriamanitra zany fandraisan'ny Sakramentan'ny Mariazy aloha ny tokony zavatra ataontsika andohany voalohany, fa tsy le no fety sy antso olona be dia be foana aloha. Ny hanamasina ny mariazy sy ny taorianany zany dia ny fiainana talohan'le izy hita mihitsy hoe tsy ampy, ohatrany hoe niezaka be foana, niezaka amin'ny tenanao ianao, tena miezaka ianao amin'ny tenanao le amin'ny fiainana ohatra miady amin'ny fiainana zany. Ny afatra dia hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia ho azonao daholo ny fahasoavana, fa tsy moramora nefa ny fiainana, tsy midika mihitsy zany hoe fa mivavaka ianao dia eto daholo foana ny zavatra ataonao, fa misy amin'ny foana fitsapana, kanefa ireny fitsapana ireny dia natao hanamafy finoantsika, hampitombo finoantsika fa tsy natao hakivy. Dia izay mba afatra ataonay azy atao ambanin-javatra ny fakamasinana ny mariazy, ny Sakramentan'ny Mariazy, fa tokony izay no lahara-pahamehana ho antsika katolika famofo zany mba hoe izay no tanjona ho atao voalohany alohan'ny rosona amin'ny fiarahamonina miara-mipetraka sy ny dingana rehetra manaraka. Zavatra azo tsy ampahitanana zany ary hitanay hoe tsy ataonay hoe nenina zany no tsy nanaovanay an'izany, fa ny fahitanay hoe raha ohatra zany zay ka hatramin'ny voalohany taminay niaraka dia tena hoe nandeha nanantona mopera dia niofana zay vao mivady, zay vao nanorina tokantrano dia mety tena soa ny tokantrano, nefa efa tsy zay aloha ny lalana nisy. Raha ohatra ka tsy amin'izay toeran'izay koa no misy anao amin'izao dia tsy misy olana mihitsy zany, satria rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia na oviana anao rehefa vonona dia vonona foana koa izy niaraka aminao. Dia ohatr'izay koa ny anay ary tsy manam-pahatapera na famindrapon'Andriamanitra reny zany natao hoe niaina tao anatin' reny zay fa efa nomanin'Andriamanitra koa zay, satria ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny fiainanay dia hitanay hoe nanomana anay mba ho tonga anay ho toy izao, tsy hoe mbola ravoravo zay fa hitanay hoe tena hafa mihitsy ianao zany manana an'izay fiadanam-po zay, ninona mitranga amin'ny fiainanao dia fahasoavan'Andriamanitra dia manaraka anao eny foana ninona ataonao, ary ianao fo maraina dia atolotra anazy ny andro. Ny ankizinay koa toraka izany, rehefa mivoaka ny trano ny ankizinay dia vavahanay tahiry zazy ireo rehefa mivoaka ny trano, rehefa mandritry ny andro dia efa atolotray fotsiny ny fiainanay dia izay.
Fiainana feno fitiavana, fiadanana ary fahasambarana no irian'Andriamanitra ho anao sy ny tokantranonao. Koa aza misalasala miroso amin'ny sakramentan'ny fanambadiana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia hameno ny fiainanao sy ny tokantranonao. Dia rahasoantsika rehetra samy tain'Andriamanitra. Samy tain'Andriamanitra.